Haleluya, haleluya.
tsara indrindra. Velony fanamasina ny mpanompon'Andriamanitra izay anao ny asan'Andriamanitra eny ary tsirana ihany ome ao anjara tsara ny devily vaovao roana amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy manan-kely tsy manam-pahefana fa namam-patory fa namam-palaina hiala amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fanamanangoly ny fanahy tsy mampifantoka hiala amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy manan-kely tsy manam-pahefana resy amin'ny anaran'i Jesosy. Ny devily vaovao fanamasinao ianao ny mpanjaka eto sabatra izay manana anao sotra betsaka fanamasina mivanatra ianao itombo an'izany mandritra ty andro androany ity. Halleluja, halleluja, halleluja. Amorony fo madio Senhor.
Miarana amin'ny tompo amin'ity maraina vaovao ity afatra ity dia satria be lehibe ny manaraka mivantana ary eto dia tena mangataka famondrapo fialantsiny amin'ny rahalahy aja ovokisinina tsy voalazako rehefa any an-trano vao tonga saina foana koa amin'ity maraina ity dia eto anatrianareo manolotra fakasitrana feno ho an'izy mivady izay tena nanolo-tena hiasa ho an'ny tompo amin'izao sehatra fankatsary sy feo izao tena minao fao lehibe ny valim-pitianareo any an-danitra ary hogagy nareo mivady rehefa tonga any hoe dia na ny satroboninahitra eo ohatran'ny be lavitra mihoatra ny pasteur Isaia amena sa tsy amena tsy manao amena eo be fialonana satria mihoatra lavitra noho ny isatsika zay tonga eto ny manaraka an'izao pasty izao. Alleluia. Andrivony mahery misy hatrany ampitan'ny ranomasina any. Alleluia. Ary tsy mandray vola mihitsy izy ireo fa nanolo-tena mihitsy hoe aleo pasteur izay akafeo sary afana mampandroso ny asan'Andriamanitra ary tiako milaza aminareo fa be lehibe amin'ny fiangonana tena mitsiritra mihitsy ary velom-pelonana ho antsika eto Amboripotsy noho ny amin'ny fananana azy ireo. Diraina tompo amin'izany. Koa dia ny any teninay mitsodrano anareo mivady mba hitahin'Andriamanitra hitombo fahasoavana ho dirizony tompo dia ho tafajanony eto Amboripotsy foana ahitany fahavitany fiangonana ane anareo meny tompo izay irinareo ane ianareo. Alleluia. Koa ity afatra ity dia tsy antsika eto ihany fa indrindrandrindra ho an'ny mpino rehetra Jesosy mamonjy eto Madagasikara. Manana didy sy andraikitra aho ama zanaka pasteura ama pasteura ama zanaka Jesosy mamonjy dia manana andraikitra sy adidy aho ampahery ary hitory ny tenin'Andriamanitra. Lohahevitra ireo antony maro ahafahantsika mamela heloky ny hafa. Ireo antony maro ahafahantsika mamela ny heloky ny hafa. Maromaro iaty fa izay tenenety angambany roa sy telo ihany noho ny fotoana. Amaky tenin'Andriamanitra isika Mateo 7:20. Mateo 7:20 toy izao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy ary amin'izany andro izany dia ho tafitohina ny maro ary hifampiapanga sy hifankahala. Andao averintsika isa 2:3 ary amin'izany andro izany be tafitohina mihitsy angambany nareo tonga eto tsy mahateny intsony. Avetsika mafy isa 2:3 dia ho tafitohina ny maro ary hifampiapanga sy hifankahala. Averiko indray ireo antony ahafahantsika mamela ny heloky ny hafa. Fampidirana mialohan'ny tena hidirantsika ao amin'ny tena lesona tsy azo tsika ho ditsita ny zavatra izay mianaka amin'izao andro farany izao arak'izay voalazan'i Jesosy eto fa amin'izany andro izany dia ho tafitohina ny maro hifampiapanga sy hifankahala. Tsy any ivelan'ny fiangonana io na ny jetilisa no resan'i Jesosy eto fa hoy izy manao hoe ny maro. Hoy Jesosy hoe noho ny fantikan-dalàna noho ny abetsaky ny fankatoavan-dalàna dia hiamangatsika ny fitiavan'ny maro. Izy io maro, hoy Jesosy hoe maro no antsoina fa vitsy no fidina. Ireo izay voantso dia tsy izay zany fa izao sy ianao. Very ilay fifankatiavan'ny mpirahalahy marina tsy voapirofo intsony izany hoe fitiavana manaro-keloka betsaka izany. Fitiavana mora fanahy, tsy miala, tsy manaotro-po, mandevitra, tsy tiany azy, eny mety tonga hatraminy hoe manolotra ny ainy amonjy ny sakay zany mihitsy aza
fa tsy hoe amotika na animba na avery azy ireo. Raha matsiaro ianareo notoriana tamintsika teto ny famelan-keloka sy ny tokony amelantsika koa ny heloky ny hafa. Amena sa tsy amena zany? Satria didy vaovao no nomena antsika, ary io no teny napetraka Jesosy tamin'ny mpianany talohan'ny akarany any an-danitra hoe didy vaovao no nomeko anareo dia mba hifankatiavanareo. Eny aoka ho tahaky ny tiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa. Izany no ahafantaran'ny olona rehetra. Izany no ahafantaran'ny olona rehetra. Ndao averintsika hoe izany no tsisy mafimafiny zany ve? Fampianatra ianareo raha mifankaty. Jaona 3:10 andiny fa 4:30 ka hatramin'ny 5:30. Eo amin'ny andiny 5:30. Mbo fantatry ny olona rehetra fampianatra ianareo raha mifankaty. Io no antony iray lehibe mahatonga an Jesosy manome an'io didy io noho ny amin'ny olona rehetra. Averiko, noho ny amin'ny olona rehetra. Na dia tsy liana ny amin'izany aza isika, satria variana mijery ny ratra mety mahazo anao angambany. Dia mba jereo ihany ny olona rehetra eto amin'izao tontolo izao izay mbola maizina. Oka tsy variana ijery ny ratranao enao, ny fatafitohinana, ny tenanao, ny voninahitao. Fa olona lazainy Jesosy eto manao hoe mifankatiava, maiza mifamely, mihavana noho ny amin'ny olona rehetra, alalany olona rehetra, alalany any ivelany, alalany mpanota, fampianatro ianareo. Aleluia! Mba jereo ihany ny olona any ivelany. Jereo reo jetilisa, jereo reo mpiarabelona, jereo reo olona mbola ho taritsika, jereo reo olona zay toritsika ny tenin'Andriamanitra, satria isika dia nirana ataovy mpianatro ny firenena rehetra. Mbola mila atao amina ho an'i Jesosy izy ireo, mbola mila ho toriana filazantsara. Ary izay indrindra no mahatonga an Jesosy manao hoe mifankatiava, mba fantatry ny olona rehetra fampianatro ianareo. Aleluia! Lazaiko marina, tena lazaiko eto fa tsy aomby isika eo amin'ny ministeran'ny fitoriana filazantsara eto a Madagasikara. No io fifankatiavana rava io, na dia hiazakazaka itety vohatra, fokotany aza isika, potehitsika, lotoitsika, idiratsika amin'ny alalan'ny tsy fahaizantsika mamela eloka ny rahalahintsika ny lalana izay mbola alehantsika. Averiko indray, potehitsika, lotoitsika, iditsika amin'ny alalan'ny tsy fahaizantsika mamela eloka ny rahalahintsika ny lalana mbola izoratsika. Raha manana eritreretintsika andeha lavitra, raha manana eritreretintsika anao ny malagasy rehetra ho tonga mpianatra, dia ity aza itina ny lalana, aza lotona ny lalana mbola alehantsika, na dia tsy izao aza, na dia tsy enao aza no andeha amin'io lalana. Misy olona azon'Andriamanitra fidiny andeha amin'io lalana, amboary ny lalany Jehova. Haleluia! Na dia tena mpaminany lehibe zanak'Andriamanitra aza Jesosy Kristy, mahay fakagana, mahay manangana ny maty, tompony hery sy fahefana rehetra, dia nilanjona izy anamboatra lalana ho azy. Haleluia! Jereo reo tanàna aoriana, jereo reo mpitoroteny maro mafana fo, zandritsika, zanatsika, mbola andeha izy ireo eny hatrany ampitan-dranomasina. Fiangonana, feno henatra latsa, fiangonana eny feno adova no andeha sy saro etitsika. Zany zay raha mitoroteny, tsia zay nina mahatonga an Jesosy iteny talohan'ny alany ty tokana lehibe nomeny mifankatiava, mba fantatry ny olona rehetra mpianatra ianareo, mpianatra ianareo. Aleluia! Ka raha mbola hisafidany io lalana io isika, tia eto miteny amin'ny anaran'i Jesosy,
tsy ho lasa lavitra intsony isika. Ka raha mbola manana eritreritra andeha lavitra, raha hoe ny tenin Jesosy dia fantatra indray isika. Halleluja! Dia raina tompo amin'izany, fantatra fa mpianatra, fantatra fa tena miaina amin'ny tenin'Andriamanitra, fantatra fa tena zanak'Andriamanitra. Halleluja! Tsy ho tonga fiangonana lehibe izany isika mandroso raha tsy miaina amin'ny fitiavan'i Kristy. Amen sa tsy amen? Amen sa tsy amen? Halleluja! Halleluja! Raha mbola mila sitraka amin'olona hoe Paoly dia tsy mpanompon'Andriamanitra, mpitory-teny aho. Mila sitraka amin'Andriamanitra. Ary ny fitiavana dia ty miala faly amin'ny fahamarinana. Koa ino kely aho? Raha tiantsika mbola andeha lavitra, androso. Tianao mba androso ve ny fiangonana? Tianao mba androso ve? Tianao hoe mba tonga fiangonana lehibe? Nampianatra antsika teto aho. Raha tiantsika ho tonga fiangonana lehibe, dia tsy maintsy miaina amin'ny fitiavan'i Kristy. Ny Baiboly dia milaza fa ny fitiavana ny lehibe indrindra. Amen sa tsy amen? Tsy ny teny izy ny famasinana ny tena lehibe indrindra, fa ny fitiavana ny tena lehibe indrindra. Io no mahalehibe io. Dia ho lehibe venao? Dia tonga lehilahy lehibe venao, vehivavy lehibe venao? Dia tonga fiangonana lehibe venao? Ny fitiavana no lehibe indrindra. 80 taona zao ny taonantsika, 80 taona nijoroana. Eritrereto hoe raha misy olona ray 80 taona tsy zazabody intsony izany. Manaiky an'izany ve ianao? Izany 80 taona mahery tongeto. Aloha mbola tsy mino. Za aloha nefa 80 taona latsaky. Alleluia. Efa 80 taona. Dia mba eritrereto raha misy 80 taona tsy zazabody intsony izany. Koritiana voalohany toko 7:20 ry rahalahy, aza mba ho zaza amin'ny fahalalana. Raha amin'ny lolompo dia aoko zazabody, fa amin'ny fahalalana kosa aoko lehilahy lehibe tokoa. Alleluia. Alleluia. Raha amin'ny lolompo tsy fahaizana mamena dia aoko zazabody, dikan'izany fanohitra amin'izany, aoko lehilahy lehibe amin'izay. Efa 80 taona isika. Dia raina ny tompo. Alleluia. Fotsela izay dia ny rahantsika ny ainy teto ny anarana tetony hoe mizaha mitady fitiavana efa mandry fatratra zava-panahy. Koritiana voalohany toko 7:20 ndray alahady hariva zay tsy haiko tamin'ny alahady hariva heriny teo. Averiko Koritiana voalohany toko 7:20. Koritiana voalohany toko 7:20. Mizaha mitady fitiavana. Ndo averintsika izany. Mizaha averintsika indray nefa maniry fatratra ny zava-panahy. Tao anatin'io ho an'izay matadidy dia naseho tamintsika fa isika dia tokony ho fiangonana mahay mandanjalanja tsara, tsy manindrila, mba tonga antsika ho maro toerana équilibré tsara, ka tsy ho variana aniry fatratra ny fanomezam-pahasoavana sy ny hery, ka anamaivana hiezaka hitady ny fitiavana dia ny toetra izany. Avadiky ny maro io teny io ankehitriny, ary anisany tratran'izany ny akamaroa ny mpitarika rehetra atao amintsika. Ka miezaka mitady zava-panahy, hery, fanomezam-pahasoavana izy ireny, nefa maniry fatratra ny toetra. Ny Baiboly dia miteny hoe mizaha mitady fitiavana, fa tsy hoe mizaha mitady fanomezam-pahasoavana na hery. Ary izy tsy niteny hoe maniry fatratra ny fitiavana, fa hoy izy hoe maniry fatratra ny zava-panahy. Irio fatratra ny ho ampiasain'Andriamanitra sy anana fanomezam-pahasoavana. Averiko irio fatratra
tokony aniry isika angeta eta fantatra no ampiasain'Andriamanitra ny anana fanomezam-pahasoavana fa azadino mieza mitady toetra de fitiavana. Aleluia. Reto mahasamy hafa azy. Ny iray fanirina, ny iray tadiavina. Fiezahana mitady mihitsy no ilaina. Ny fanomezam-pahasoavana nomena atsika dia avitatsika zavatra izay tsy ho vitatsika amin'ny herintsika manokana. Averiko indray. Ny fanomezam-pahasoavana dia avitatsika zavatra izay tsy ho vitatsika amin'ny herintsika manokana. Ary ny toetra kosa dia manamboatra ny toeratsika, manamboatra ny positiontsika ho tsara eo imason'Andriamanitra. Averiko indray. Rehefa manao fanomezam-pahasoavana ianao, herin'Andriamanitra miasa ao anatinao, dia atonga anao havita zavatra izay tsy vita ny herinao manokana. Amen sa tsy amen? Izany dia tokony irinao fantatra fa ny toetra kosa dia manamboatra ny toeranao ho tsara eo imason'Andriamanitra. Dia raina tompo amin'izany. Halleluja. Misy ny mpanompo, fa ny mpanompo any ivelany, ny mpanompo miasa, ny mpanompo mety miasa mafy mihoatra noho ny zanaka, fa ny zanaka ny toetra ao an-tranony rainy. Halleluja. Halleluja. Afaka miasa mavita be ho an-tompo ianao, fa ny asa ataonao tsy anamboatra ny toeranao ny positionao anatrehan'Andriamanitra, fa ny toetranao ihany. Zay mahatonga ny Paoly iteny maniry no ampiasain'Andriamanitra, maniry ny fanomezam-pahasoavana, zava-panahy fa mitadiava ka tsao mihitsy. Halleluja. Toetra ny fitiavana ho tsara toerana ao amin'Andriamanitra ianao. Zay mahatonga any Jesosy iteny Mateo 5:5 manao hoe sambatra ny madio-po fa izy. Jona 8:4-5 zay mitoetra amin'ny fitiavana no mitoetra ao amin'Andriamanitra ary Andriamanitra ao aminy. Halleluja. Tsara toerana ao amin'Andriamanitra ianao, tsy noho ny fanananao fanomezam-pahasoavana, asa fanompoana lehibe, ministera goavana, satria na olona voatahara-bola, fa kosa tsara toetra be fitiavana. Jesosy Kristy ilay mipetraka eo tanakavanany ray, misy olona petra tanakavanany ray, Jesosy Kristy ahoana nahatonga azy petraka eo tanakavanany ray, dia olona izay ny ten'Andriamanitra fa izy dia nankato nanety tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana. Ary io fahafatesana io dia voalazany fa manolotra ny aina izy, tsy misy olona tia ny fitiavana dia izao ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Ary izay no nanandratan'Andriamanitra azy, nametrahana azy eo tanakavanany. Teraina ny tompo amin'izany. Halleluja. Zavatra anankiray manaraka izay tiako ho fantatrao, tsy mamely fanomezam-pahasoavana na ny fahagagana Satana, fa mamely sy mandrava kosa ny fitiavana amin'izao andro farany izao. Averiko indray. Tsy manana heritreritra mihitsy Satana anohitra, hiady, anakana, satria tsy voasakana zany, satria ny Baiboly dia miteny miasa moa ka iza no mahasakana. Tsy miady izy amin'ny fanomezam-pahasoavana mety ananantsika, satria nomen'Andriamanitra iny ao am-pony izay mino fa ny zavatra izay tena tiany dia volo-ravano dia ny fitiavana. Olona izay ten'Andriamanitra manao hoe noho ny habeny tsy fankatoavan-dalàna hiamangatsika ny fitiavany maro, miamangatsika ny fitiavany maro, hifampiabanga. Betsaka ny fahagagana amin'izao andro izao, ary io no entin'ny Satana amin'ny tanan'izao tontolo izao amin'ny vanim-potoana ny fanjakan'ny biby ity. Tesaloniana 2:2-5 vakio kely. Ary dia aseho ilay tena mpandika lalàna zay levon'i Jesosy Tompo amin'ny fofonainy vavany, ary foanany amin'ny fisehon'ny fiaviany. Ny fiaviany le iny dia araky ny fiasan'ny Satana amin'ny hery sy ny famantarana sy ny fahagagana mandainga rehetra, ary ny famitana momba ny tsy fahamarinana amin'izay ho very, satria tsy nandray ny fitiavana
inon'ny lainga mba hoelona avokoa izy rehetra tsy mino ny marina fa nankasitraka ny tsy marina. Io teny Paoly apôstôly io dia maneho fa ny fahagagana sy ny fahamantarana dia misy ary mbola hiabetsaka mihitsy. Tsy manana fahefana anohitra na ampitsahatra ny fahagagana na naisotra ny fanomezam-pahasoavana ao anatin'ny mpino Satana, fa miezaka mamafy kosa izy ady falotopo fialonana toetra ratsy ao amin'ny kristianina maro amin'izao andro izao, ka maro ny voafitaka ary mamita tena fandova ny fiainana mandrakizay satria mahita fahagagana. Manana asa ministera goavana Mateo 7:7-20 amin'izany andro zany dia maro tompoko tsy efa naminany tamin'ny anaranao fa nanao asa lehibe tamin'ny anaranao, manana ministera goavana, manana fiangonana lehibe, mety manana mpino andrivo ny analy ny asa namoaka dia minita amin'ny anaranao. Fa hoy Jesosy tsy fantatro navitaiza mialamika anareo mpanao meloka ratsy toety ratsy fo. Zay indrina mahatonga amin'ny Paoly teny maniry fantatra zava-panahy fa miezah mitady fitiavana. Halleluja! Maniry fantatra zava-panahy, tsy afaka haniry zavatra tsy tianao enao. Kortiana voalohany 2:12-12. Kortiana voalohany 2:12-12. Ary toy izany koa ianareo raha fatra-paniry ny zava-panahy dia izay hampandroso ny fiangonana ny tadiavo indrindra. Amen sa tsy amen? Atsakana moa ny tany, izy are mba tia hampandroso an Jesosy mamonjy. Ndao mataontsika kely re namako ianao hiaraka izy. Hitako sao tady isy atorotoro sady. Namako iana hiaraka isika mba ataontsika fotsika rehetra re zany. Io le tavaleo kaninao matsokotsokony eo namakiana eo izy evaso le ira resa fakarikaty etenena tenao ireo tsara izy teneny mafoe iaraka loko sakazako enao. Zava-panahy ianareo resaka amin'ny fiangonana izy io. Dia mba miresaka amintsika ihany koa amin'ity maraina ity. Raha fatra-paniry ny zava-panahy dia izay hampandroso ny fiangonana tadiavo. Alleluja! Izy are mba tia hampandroso an'ity fiangonana ity e? Tianao androso vea Jesosy mamonjy nao? Izao no atory ny tenin'Andriamanitra. Tsy ny fanomezam-pahasoavana ihany no mampandroso ny fiangonana. Samy nomena fanomezam-pahasoavana asoa izy ireo. Nomena fanomezam-pahasoavantsika mba hampandrosoana ny fiangonana. Fa tsy izany ihany. Fa raha tsy misy fitiavana izany dia zava-pona. Kortiana voalohany 7:7. Ny fahalalana mampiebebe fa ny fitiavana ny mampandroso. Inona hoe mampandroso ato? Inona hoe mampandroso? Tadiavo fantatra
oka itsika hitady ezaka hitady fitiavana satria io no mampandroso. Dia raina tompo amin'izany. Halleluja. Ndao androso e. Tenelo kaikinao ndao androso e. Liakavinao koa teneno ndao androso e. Aza mitonana pona hoe aza mianana. Ndao androso. Lazao mizanak'Israely mba androso izy. Vanim-potoana femorana lehibe izao. Paul dia milaza amin'ny Tesaloniana faharoa toko faharoa andiny fahatelo. Aza mety ho fitahan'ny olona akory ianareo, fa tsy ho avy zany raha tsy efa tonga aloha ny femorana. Fotoana ny femorana izao. Fa Jehovah niteny tamin'i Josoa, tamin'ny Mosesy, lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso izy. Isika koa dia lazain'i Paul, tsy naman'izay mihemitra isika ho any amin'ny fahaverezana, fa naman'izay mino, naman'izay mandroso ho amin'ny famonjena ny fanahy. Alleluja. Dia inona ny vahaolana? Tsotra ny vahaolana, mila mitady fitiavana. Mila manina hoe azafady. Romana 7:7-7. Romana 7:7-7. Koa dia oka isika ezaka hitady momba ny fiadanana, amin'tika teny hafa izy, fihavanana sy ny momba ny fifampandrosoana. Alleluja. Fihavanana. Fihavanana eto ny resaka. Tsisy fihavanana fa tsisy ny fahaizana mifamela eloka. Asain'i Jesosy mifanantona isika. Asain'i Jesosy maninona hoe isika? Asain'i Jesosy mifanantona isika. Mateo 7:20. Andininy 5:20. Mateo 7:20. Andininy 5:20. Andininy 5:20. Ara manota aminao ny rahalanao. Manina aminao hoe ny rahalanao. Etsy hoe manome kafe tapany misy ronono anao. Fa raha manota aminao dia makanesany aminy. Ka rehefa mitokana ianareo roa lahy dia asehoy azy ny fahadisoany. Raha miaino anao izy dia efa azonao ny rahalanao. Makanesa dia mitokana. Fa tsy hoe manaova publication ianao. Amin'izay mba maromaro mahafantatra ny ratra nahazo anao. Dia ho fantatry ny olona koa lainanao an'izany. Fa mitokana ianareo. Asain'i Jesosy mifanantona isika. Mateo 5:5. Andininy 7:20. Mateo 5:5. Andininy 7:20. Amin'ny andininy 7:20 ary eo amin'izany, raha mitondra fanatitra eo amin'ny altaranao ianao ka eo anao no mahatsiaro fa ny rahalanao manana alahelo aminao, dia avela alohan'ny altara fanatitra ka mandehana aloha, ataovy izay havananao amin'ny rahalanao. Ndao ventsika ataovy izay havananao amin'ny rahalanao. Izany teny aza mipentipentina ianao, aza maimaika ianao, tsolatsolana. Zay mihitsy malaza azy. Maimaika ianao. Andeha hitondra fanatitra ao satria manana fanatitra tsara ianao, satria manana vola be ianao, satria manana zavatra tolotra ianao. Apetrao aloha tsy mahasarika ny mason'Andriamanitra zany. Aza miezaka hisarika ny mason'Andriamanitra amin'izay vola amin'ny lazanao. Aza miezaka hisarika ny mason'Andriamanitra amin'ny zavatra ivelany toy izany. Fa hoy izy avelao aloha dia ndana mihavana amin'ny rahalanao. Fitiavana, toetra, zany masarika ny mason'Andriamanitra. Halleluja. Raha lasy anavavy amin'ny tompo nandany fitiny lehibe Andriamanitra mba hisiny fihavanana. Halleluja. Na dia atao hoe afo mandevona azy izy, na dia atao hoe masina azy izy, dia nafoy ny zanany ho faty mba hampihavana antsika rotota taminy. Zany maneo tena misy lanjany eo anatren'Andriamanitra ny fihavanana. Amena mafy amin'izany. Halleluja. Koa asain'Andriamanitra mifanantona isika. Eno iary voalohany, isika manantona ilay namana nanota tamintsika. Isika hoe maninona? Avereny tsara moa e. Isika manantona ilay namana nanota tamintsika. Miaraka tsika rehetra isa raha toy isika manantona ilay namana
nanota tamintsika. Voalohany zany nisy nanota taminao, nisy nanafitoinanao. Ao tsara ve tsika? Nisy nandratranao, de ity ianao asaina manantona azy. Faharoa, isika manantona ilay namana nanotatsika. Isika manantona ilay namana nanotatsika. Mateo 5:5-7. Raha tonga amin'ny altarinao eo ianao matsapa fa misy olona nomenao alahelo, dia mila manantona azy itsika. De voalohany, isika manantona ilay namana nanota tamintsika, ary ny faharoa isika manantona ilay namana nanotatsika. Mila miomana ianao zany, ary manantena fa isy olona anantona anao. Amena sa tsy amen? Amena sa tsy amen? Na nanafitohina isika, na tafitohina isika, na ianao mety nasiny olona fa nafitohinana, na ianao nanafitohina olona, de mila manantona hatrany isika. Noho izany, manantena ianao miomana fa isy olona anantona anao. Amena sa tsy amena? Amena sa tsy amena? De mila miomana ianao, tsy ianao fotsiny mila miomana anantona, fa mila miomana koa ianao fa isy olona anantona anao. De tsy tonga de miomana, manantona ty ataoko malala ny anarako, efa ela ny andrasako anao. Fa mila miomana ianao fa isy olona anantonao, de olona nanome alahelo sy fanafitohinana anao, ary olona koa nomenao fanafitohinana. Olona roa no tonga eo aminao, olona roa no tonga amin'izy. Ny anankiray le niratrainao, nitsontsommonao ny antsy. Ao tsara ve tsika reto? Any anankiray nanindrona antsy anao. Nitanjona amin'izany, na ianao manantona na izy manantona, na ianao niratraina na ianao nandratra, na izy nandratra anao na ianao nandratra azy, de izao ihany nitanjona amin'izany, de fifamelan-keloka, famitranam-pihavanana indray. Asamana mafy amin'izany. Halleluja! Manatona olona de mba anatona anao koa ny olona. Halleluja! Tsy ianao fotsiny manatona, izy koa manatona anao. Tsy ny hafa fotsiny manatona, ianao koa mila manatona azy. De raha ina tompo amin'izany. Kolosiana 3:17. Mifandefery ka mifamela heloka ianareo. Ndao ve tsika mifamela heloka ianareo? Mba mafy moe. Raha misy manana alahelo amin'ny sasany, taky namelan'ny tompony heloka reo, no ka melanareo heloka kosa. De raha ina tompo amin'izany. Amiay tsara velo ianao. Bahino kely misy teny mitovy amin'io no lazain'i Jesosy. Jaona 3:4-7. Jaona 5:5-7. Jaona 5:5-2. Izao no ditika, de mba hifankatiavanareo tahaka ny nitiavako anareo. Ty nasain'i Jesosy anome izay tsy anananao ianao. Tsy nasain'i Jesosy ninao satria ny ten'Andriamanitra de milaza eto, taky namelan'ny tompony heloka reo. Tompo namelanao, voavela heloka ianao, manana famelan-keloka ianao. Alleluia. De izy hoe mamelany heloka ny hafa satria namelany heloka reo, satria voavela ny heloka reo. Tiavo ny hafa satria nitiako ianareo. Manana fitiavan'Andriamanitra ao anatintsika isika, tian'Andriamanitra isika. Amena sa tsy amena? De hoy izy, zay nahazo maim-poana mizara maim-poana. Andriamanitra tsy anary anao izarany, tsy anananao. Vitanao io. Tenelo eo akaikinao, vitanao sera hoe. Halleluja. 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 Ampy. Tenene ampy. Tsy laninao io. Halleluja. Na misy olona ray tapitry azo velanao, tsy lany io. Tsy lany, tsy lany, satria ny fitiavan'i Kristy no ao anatinao.
an'Andriamanitra, fitiavan'Andriamanitra. Dia raina tompo amin'izany, tsy olombelona namela ny eloko, tsy Lala Daouda namela ny eloko, tsy pasteur Raymond namela ny eloko, fa Jesosy. Alleluia. Nay mandeha zany misy taona nare hoe entiny eo anatren'ny CP satria nanondrana naninona hoe dia ozy aho hoe miomana, dia niomana tsara mihitsy dia rehefa tena niomana dia ino izy ianao, dia za tsy nanamary tena, tsy ho ara-masanareo fa hitanareo tsara zany, dia efa niomana ino izy ianao zavatra nieritrereto, dia avelako izy tantara, zao no nataonao, zao no nataonao, dia efa miomana zay hoa, sao dia mbola misy, sao dia mbola misy, alefa asy daholo, dia ozy zany rehetrarehetra zany mbola tsisy dikany hoa zany, fa mbola mihoatra grave matsiravo noho izany nataoko, fa navelan'i Jesosy ho an'ny eloko. Alleluia, alleluia, alleluia. Tamin'ny fahafenonana nandraisantsika, voavela eloko zao olo zao, voavela eloko enao, be dia be ny aferanao, mihoatra lavitra noho ny ratsy nataony hafa taminao, ny vitanao tamin'i Jesosy, fa novelany izany, tsy amela azy, vitako zany hoe, aveleny vitako zany, tsy lany laninany aty hoe boiboika mihitsy fiainana mandrakizay. Halleluja, halleluja. Fitiavan'Andriamanitra mihitsy nao anatinao, famelan-keloka pur. Halleluja. Ny fitiavany atsika noentitsika mitiny hafa, ny fitiavany atsika noentitsika mitiny hafa. Halleluja. Tsy ny fitiavanao, fitiavanao ny hafa sa zao mana fitiavako ny vadiko ary ny vadiko io mana fitiavany misy taona tsy tiany. Halleluja. Io lanareo manko anenareo tsy mba mahitsy mihitsy, misy taona izy miteny raha ino ataonao tsy tiako ianao, zay amaho zay mihitsy, na ianao koa ne tahaka zany ianao fa nientiko mity azy, ny andidiny tompo dia ity ny fitiavan'Andriamanitra no entiko mity azy. Tiako izy na boka, alleluia. Tiako izy na dia miamay, amen. Tiako izy na dia miaratsy, tiako izy na dia miantitra azy, satria fitiavana mandrakizay tiavako anareo, dia raina tompo amin'izany. Halleluja. Andao kahaka ohatritsika, fa melan-keloka misy dia manana olana be amin'io amela heloka, amela heloka, amela heloka ampazy zany dia hoe sarotra be zany, tsy azoko mihitsy teneniko kaiky no tena tsy azoko sera pastera hoe atratio tena satsy avy hoe inona ny amelanareo, inona le olana, inona le olana, ko tsy misy fanamamitaka anao ninny, ianao aza miteniteny foana ianao, fa tokony fantatrao, jereo zay nataony tompo taminao, aka ohatritsika Jesosy dia nanao fanoharana ny amin'ilay nanana trosa, talenta ray alina ny an'io mpanompo, talenta firy hoe ny tompo ny an'io mpanompo, dia avy zany le tompony dia nampamoaka ny amin'ny fananany dia natsona voalohany Bernard. Iny alavany Bernard efa mitanondronondrika première liste, tsy maintsy asesy amin'ilay tena goavambe manko, trosako aminao rangaty talenta ray alina, talenta firy hoe fantatrao ve ny atao hoe talenta ray alina resaka volamena zany io dia talenta ray 36 kilos d'or pur, firy kilo hoe dia raha talenta ray alina zany 360 000 kilos égale 360 tonnes. Ray grama ankehitriny 2,5 millions koa tio kely ange fampoaka ambany masinina calculenao amina miliara dia na miliara izany tena na dia mity ary any tena sy ny fananina hiasa mandra-pahafaty aza na ikarama na dia raha vatomanga aza tsy malohany zany 360 tonnes. Mety miasa ianao mampidi-bola fa mandra-pahafatinao tsy voalohanao zany, izay le trosan'Andriamanitra amiko sy aminao, fa navelan'Andriamanitra navelan'ny tompony tsy maninona ozy izy mangoraka anao satria nahita azy ary tsika rehefa mibebaka amin'ny fotatsika mamaratsy tompo olitra kankany, ainao mihitsy
Lalahatra tsy maintsy ilainy mba ataovy aminao ny toetrako Andriamanitra ina koa ny aka-toetranao e. Dia haitsika mihitsy amin'izay dia tena mangoraka milatilaty mihitsy ny sasany. Dia mamindra fo Andriamanitra. Eny te hilaza aminao na dia tsy nanao an'izany arenao. Avy avy any ilay zanak'adala, dia rehefa tonga avy any ilay zanak'adala dia tena fanomboka ny eritreritra izy zao no ataoko satria matahotra izy eo amin'irainy. Dia efa nota teo anatreny lanitra sy teo anatrenao, teo anatreny lanitra, teo anefa ny fiarahamonina, tena nalala-baraka amin'ny voninahitra ao. Dia avy avy any izy dia nomboka no dia voanomboka hiteny fotsiny efa no dia nitapena an'ilay rainy. Oka ampy izay, tsy mila resaka lafo, mamela ny elokao aho. Na dia tsy hanao an'izany arenao, efa ompon'Andriamanitra ny amela ny elokao. Fony mbola fahavalo itsika, dia maty Kristy tamin'ny fotoana aloha montsy ny ratsy fanahy. Fony mbola fahavalo anao dia efa nampihavanina taminy. Halleluja! Koa tena tsy voaloha mihitsy io. Dia rehefa voavela elika izy navototra ilay trosa mba eritreretra raha za zany ananan'olona trosatra zany. Za zao mba maniry, za zao anananao trosa. Atsagnony tany izy adolo ilay mana-trosa amiko. Zay fietsy ty paster ty. Ka ny baiboly teny endretaka menaranako. Mba ohatra fotsiny zany ka hoalohako ilay trosanao. Oka hoalohako. Fa eritreretra raha ohatra zany trosa dia navela maivana mihitsy. Fa ny olona adininy zany, adininy. Dia lasa izy nandeha nivoaka raha voaka voa dia nahita any Félix. Iza hoe Félix, raha Félix dia nanana ny trosa. Izy zany dia misotro kafe dia tsy mandoa foana. Dia nitambatra ilay kafe isa-maraina. Dia niakatra denariat 100. Ohatrinao hoe ny denariat 100 raha tsy diso aho dia karaman'olona 12 volana. Karaman'olona herintaona izany. Dia mba ampitao hoe volamena 360 tonnes ampitaina amin'ny karama herintaona. Ohatra mpanasa lamba ianao dia tambaro ilay vola ao anatin'ny herintaona dia mba eritrereto ampitao raha mino ny alehiben'ny famelan-keloka no menanao ianao dia mora aminao ny amela ny hafa. Amena sa tsy amena? Halleluja! Zay indrindra nahatonga an'i Petera hiteny rehefa niteny Jesosy, impiry tokony antandra lako amiko isan'andro? Impito amin'ny fitopolo isan'andro. Dia namaly izy hoe tena manana izany tompo. Dia hoy izy hoe ampitomboy ny finoanay. Raha tokony izy ny teny ampitomboy ny fitiavanay, ampitomboy ny finoanay. Raha mino ianao, averiko, raha mino ianao ny alehiben'ny famelan-keloka no menanao dia ho hainao ny amela ny hafa. Amena sa tsy amena? Amena sa tsy amena? Za vonina amela. Halleluja! Dia raha ilay tompo amin'izany. Halleluja! Aza sarotiny, rehefa sarotinao dia ho sarotra io. Fa rehefa mibanjina mijery ianao ka mahalala ny alehiben'ny famelan-keloka. Ary tsy hoe famelan-keloka ihany iny tompoko, mijany an-danitsy ianao. Halleluja! Indraindray tsy mora ny azotsika ny famelan-keloka avy amin'ilay namana tafitohiny. Aveliko indray. Ohatra zany raha matoa zao nanafitohina azy izay mivady moa zany tena mpinamana tena mahafinaritra be eto ambonin'ny tany. Mananday asa raha tetinareo tamin'ny zoma dia somary natsidiny kely. Tsy mora ozy izy mamela heloka oatra ny vadiko ozy izy nalainy ny volako. Toy izay tena aza manala baraka moa. Ka nataoko mihitsy io ka tsy manana volan'izy ary malaiko. Tena ray ihany iny izay. Saingy izy lehilahy za vehivavy, izy vehivavy za lehilahy. Ary io afatsiaroviny afoana. Ary mariny io foniteraka ny zanakay voalohany zay tany Faratsio tamin'izay fotoana izay. Dia eritrereto zay ngamba nanditsaiko na pasteur Honoré tao talohanay na pasteur Gérard. Fa tany zay dia eno kely ity mbola sinovo mivelona zay tamin'izany. Dia mbola vitsivitsy ny mpino dia sorina tompo hoe
teraka zay a nahazo an'io le vehivavy mahikely lava be io a dia tonga ny olona zany manatitra ina moa ty ropatsy ny andro koa mangatsika amin'io matevina ohatran'izao valopy dia asisiny eo ambanin'ny ontana ka rehefa siny mandalo tsifosinako eny hoe andeha hiakatra any Tsirabe angataka any amin'ny Foibe fa iskiriko moramora dia isainy angambany izy io dia hitany tena manky dia efa fantany hoe tsisy mpangala zay nyteneny taminareo teto tamin'ny zoma tsisy mpangala atsozy izy makany fa tsy maintsy ny ato an-trano ihany iny fa temely aza izy dia ampatsiaroviny afoana io na dia vaingana faraparany teo dia te hilaza aminareo aho aza mbola melo ianao fa te hilaza aminareo aho fa tsy mora ny azotsika famelan-keloka amin'ilay namana tafitohina io aloha ny tena sarotra indrindra ndraindray mety mora ihany ny anatonako amin'ny olona zay mety mampalahelo be dia be ohatra mampalahelo ianao zao mety efa nampalahelo fa tsy fantatrao fa manantonao mahita le manatona anao dia zany tena fa za malahelo aminao ako zay ny tsy fantatrao fa manatona anao aho satria dia inao zao mahita manatona dia tena tia paster fa any am-poany mety fa mora kely manatona olona mety na nisy alahelo anao fa ny manatona olona tafitohina aminao indrindra hoe fantatrao fa naratra izy ny ataonao andray izay ohatranao dia ohatran'izany rehefa io nanao zavatra tsy mety tamin'ny ramatoa voajereko fotsiny io zany afantatra efa fa 30 taona mahiny fanambadianay alleloia fandehany fotsiny dia fantatra hoe fandehany tsanty zany fandehany josoa zany fandehany ramatoa zany fantatra zany fandeha zany fandehan'olona malahelo zany voajereko dia fantatra hoe ary tonga dia fantatra le zavatra ohatran'izao zay fa amin'iny any tena na ny manantona azy ndraindray fanajanaja zany sarotra be ny manantona olona menao fa tafitohinana sarotra atononareo olona tafitohinana andao tsika mena zany sarotra atononareo olona tafitohinana reo olona maratra vereno reo olona nampalahelovina fa mety enao ane zany enao mihitsy io satria diso mifantoka amin'ny tenanao enao jery loatra ny ratranao enao ny maizy anao ny voninahitrao ahoana nefa ny fomba navitany Jesosy namela atsika fanetretena sy sorona amena sa tsy amena amena sa tsy amena mila sorona fanetretena ny fomba tokana ahitantsika fihavanana tena izy dia ataovy sorona ny avonavona amena sa tsy amena alleluia Kristy nanao sorona ny tenany mba hananatsika fihavanana amin'Andriamanitra dia toy izany koa mba hananatsika fihavanana indray dia tsy maintsy misy soronao fanetretena sy sorona Kristy nanombo voaomby teo amin'ny asijaliana mba ho fihavanana ao atsika amin'Andriamanitra dia toy izany koa ny avonavona dia tokony ombotsika mba hananatsika fihavanana indray halleluia halleluia maneho fihetsika mitady fihavanana mihitsy oka anao fihetsika mitady fihavanana enao ohatra zay sy ramatoatra rehefa hitako hoe nanao raha dia manao fihetsika tsy maintsy manao fihetsika dia nareo manao fanahinina dia fantatra ina moa ny tena tiany makasoka tena fantatro tsara mihitsy hoe tena anao tsy mety fa hitako dia manao fantatra koa fa hatramin'ny any dia haiko ny point vital ina le mahafaly azy dia vidianako makasoka tsy rony tsy ventiny eo izy dia fa mahazo an'iny izy eo aloha nijerena fanana izy ataoko inona koa ty tena mbola lala zany dia mitady fomba indray dia maniany fotoana mety dia vaiko indray izy manao fihetsika dia ndraindray mahita zavatra indray izy za ohatra mety tsy papirina lamba mihitsy zay koa mampiady anay tsipotsipo fotsiny fa amin'rehefa hitany mody manao tsara fa napirimiko tao solon tsy mety enao dia mamafatrany inona indray dia efa fantany
manao fihetsika zay a, maneho fihetsika mitady fihavanana. Amen sa tsy amen? Dia ohatran'izay koa tsika manaova fihetsika mitady fihavanana. Jereo leo akaikinao nge, jereo so mivandravandra mifanitika indray ny ataonao. Aiza moa nisy fihavanana mifanitika. Ale masonao mipitrapitra, zala masom-boromelala, masonena, fihetsika mitady fihavanana zany. Amen sa tsy amen? Ianao aza mivandravandra matahotra io ianao, dia aza mifanitika koa ianao. Manaova fihetsika tady fihavanana. Oka nindraindra fihavanana isika, ka miala tsiny am'ireo olona noratrainao. Aza manamaro tena, aza miaro tena, lazao am'lay noratrainao hoe marina ianao. Fa efa nanao izany tokoa aho, mamela raha sitraka. Ale fomba fitenao koa mba amboary. Le zay koa ny olako indraindray. Za moa zany olona bebe fo zay taloha. Dia mba hoe mba mila enao indray hevi-disina mba mila fihavanana. Ahoana? Raha mamany a? Eny e, diso aloha e. Enao hoe vadisy dia inona ary ty lantom-peo mbola miakatra ty e? Enao ohatrany salamainy sakay ireny enao. Zay lely mahatonga ny olona endana misotro jus papay enao e. Mba hampiena le tension aloha. Zay le mora fana ny fitiavana, mora fana, averina e, mora fana. Alleluia! Jakova 7:7. Fa ny fahinena avy any ambony dia madio aloha ty fihavanana, mandefitra, mora loatra, be famirapo, be vokatsoa, tsy mianana. Ary ty faranty tsy mihatsara velatsy. Tenelo akaikinao tsy mihatsara velatsy. Rehefa tena hiavana dia aseho mihitsy. Fa ianao aza mihatsara velatsy, aza miaka miamitry koa ianao. Tsy mila mihatsara velatsy. Alleluia! Ny famelan-keloka ny hafa no mampitoetra ny famelan-keloka izay efa nomenanao. Asemenao ave zany. Tsy vakiko fa lava be amatitiko fa 20 a, andiny fa 2:30 ka hatramin'ny 5:30. Dia jereo tsara fa rehefa tsy namela ilay ranamana tam'ilay denaria 100 dia ndao vakitsika andiny fa 2:30. Tena mpanalainy tompony raha lehilahy ka no teneniny hoe ry mpanompo ratsy fana efa nafoiko ilay trosa rehetra taminao. Ndao tsika teny rehetra satria ny fona tamiko ianao mo tsy tokony mba ho namindra fo tamin'ny mpanompo namanao koa va ianao tahaky namindrako fo taminao. Dia tezitra ny tompony. Ndao vetsika tezitra ny tompony. Aza mamela foana e, aza mamela foana. Dia hitanao ny firetan'ny fahatezeran'ny tompo. Ka dia nanolotra azy ho ampampijaly manam-pandohan'ny trosany rehetra. Dia tahaka izany koa ny ataon'ny raiko izay any an-danitra aminareo raha tsy samy mamela ny rahalahinareo amin'ny fonareo rehetra ianareo mamela amin'ny fo rehetra. Averina izay mamela amin'ny fo rehetra. Eno i tsara fa voavela le namana Bernard io. Mialatsiny raha misy rahalahy Bernard eto. Raha misy sœur Bernardine koa eto. Voavela ny eloko rehetra. Amen. Efa voavela ianao zany. Dia tena faly ianao. Tsy vavolombelona ianao. Za taloha dia tena ratsy. Dia tena raha nina paraky dia fa raiko mihitsy miparaky laniko. Misy moa zany dia tena raha mitoka laniko zay tena efa mibariky tsy manino zany. Voavela ny eloko. Na inona fautanao, na inona fautanao, na velan'ny tompo izany. Halleluia. Mety 2 taona lasa, 10 taona lasa, 20 taona lasa, mety nomaly. Fa ianao kely ity, rehefa tsy mamela ianao, rehefa inona ny antony, ny tanjo ny famelan-keloka. Izay ny antony tsy fantatsika, ny tanjo ny famelan-keloka anao, dia mba hamelanao ny meloka taminao koa. Ny tanjo ny fitiavan'Andriamanitra, dia mba hitiavanao ny hafa. Tsy nomenanao ny fitiavan'Andriamanitra raha tsy vonona ity ny hafa ianao. Taky ny tiavako anareo, noka hifankatiavanareo koa. Halleluia!
nanome ny tompo anao famelan-keloka sy famirapo. Rehefa niala teo izy dia tsy namela ny hafa, dia olona zay ny ten'Andriamanitra hoe ianao dia mpanompo ratsy, efa nafoiky ny trosako taminao, tianao aho, namelanao aho, namindra fo taminao aho, niantranao aho, tsy namaly anao araky ny fahatsoanao aho, tsy nitahiry fahatezeranao anao aho, nisoratako tany an-danitra ny anaranao satria ny fona tamiko ianao, nibebaka ianao, mo tsy tokony namindra fo tamin'ny mpanompo namanao, kovainao taka namindrako fo, taka, ndao tsika teny hoe taka. Ny olanao, ny olako, mametraka fepetra be dia be. Ny atao hoe mamela, dia mamita-pihavanana indray, amena sa tsy amena? Amena sa tsy amena? Fa tsy mamela aho dia izao tsy mifampitenitsika. Ataoko afo mandoro ny lambako. Sao dia voatra an'ilay teo indray fa rehefa namela ny tompo ary ny tompo tsy nitaky fepetra be dia be izany. Fa rehefa namela izy dia namela. Amena sa tsy amena? Dia tahaka an'izay koa noka melanao ny hafa tompoko. Alleluia. Dia raina ny tompo amin'izany. Koa rehefa tsy namela izy dia olona zainy fanoarany eto dia tezitra ny tompony ka nanolotra azy ho ampampijaly mandra-pandohany trosarehetra. Izany hoe niverina zéro ny ray. Eto ty le taratasina sinasina. Eto ty, eto ty, eto ty hoa. Mamja, eto ty rangaty dia niraisy, dia nivitin'ilay tompo. Tsisy ty. Alohanao ny trosako rehetra. Ary ity atolotra ampampijaly ianao. Dia io nidresy anao io. Raha lasa nabavy amin'ny tompo. Tianao ve hiaina amin'ilay fiainana sambatra? Tianao hiaina amin'ilay fifalian'ny famonjena? Tianao tafatoetra ve ny amin'ny famonjenanao? Tianao ve Jesosy hitoetra ao anatinao? Tianao ve hiaina amin'ny fifaliana sy ny fiadanana? Na! Tsy mahasambatra anao ve voavela ny elokao? Sambatra izay voavela eloka sy voasarina amin'ny faotany. Maveriny tompony ray. Ho laviny ray izany. Fa ny ampitoerana izay efa nataony tompo atsika, ny ampitoerana ny mandrakizay ho atsika mamela elo. Didikana amin'ny anaran'i Jesosy, mamela eloka. Halleluja. Tiraina ny tompo. Misy tomin'Andriamanitra indray ny famelan-keloka sy ny famindrapo izay efa natony ianao raha ohatra ianao ka tsy vonona namindra fo. Zavatra anankiray tokony fantatsika koa dia ity. Mbola tsara ve tsika rehetra? Tafitohina tamin'i Jesosy ny Jiosy ka nanombo azy teo amin'ny hazo fijaliana. Nanina tamin'i Jesosy hoe ny olona? Tafitohina taminy, tena tafitohina. Romana 7:7 manamarina izany. Araky ny voasoratra hoe, indro aho mametraka vato matafitohina sy vato lampy mahasolafaka ao ziona. Jesosy io ary izay mino azy tsy homenatra. Andriamanitra nametraka vato matafitohina, tena matafitohina. Matafitohina Jesosy. Vato matafitohina izy. Ndao tsika mena vato matafitohina Jesosy. Tsy izany miteny an'izany. Baiboly miteny an'izany. Halleluja. Petera 2:2-7. Petera 2:2-9. Petera 2:2-9. Jereo tsara io teny io. Ary vato matafitohina sy vato lampy mahasolafaka. Ary satria tsy nanaiky ireo dia tafitohina tamin'ny teny izy, sady izany koa no nanendrena azy. Rehefa miteny Jesosy nitory-teny izy mitondra fampianarana hafa. Fampianarana inona hoe? Avereno ohatran'ny tafitohina koa ny ianareo izany. Hatramin'izay dia fampianarana tsotsotra mahafinaritra be. Fa nitondrany Jesosy avolenta. Nitondrany Jesosy fampianarana fa tonga dia divay vaovao nentin'i Jesosy Kristy. Ka rehefa zatra izy ireo ny amin'ny fampianarany Mosesy koa dia hoy Jesosy hoe ninofoko ny tena fihinana, ny rako ny tena fisotro. Tonga dia taitra izy ireo. Sataniky. Misy fihinanana olona koa zany. Aiza koa nisy fampianarana zany? Fihinanana olona. Olona ndray no hanina. Fanao izy ireo ataon'ny leona fihinana nofontsika. Ena zany ranjony saniny, ino manko mba misy nofonofo. Dia tafitohina izy ireo. Tena tafitohina. Dia jereo fa ny mpianatra. Avereny ny mpianatra. Sekoly ara-baiboly io. 70 dia promotion farany.
na inona antony mahatonga ilay fanafitoinana na azo ilay namana io olana io ny olana dia mety maizina ny fatakarany ka ny fomba fitsarany dia nampitorony tamin'ny tombatombany tsy misy pirofo siosion resaka endrika ivelany tosahala fa tsy mitovy ka lasa namitaka ny tenany izy ireo ary ny hevitra izy fa fantany ny antony mandrisika atsika koa dia nino izy ireo fa tena nanaovana ratsy sy ny tsirariny. Makio baibolinao rehefa mamianatra ianao dia tahaka izany mihitsy tena nanaovana tsirariny Jesosy Kristy dia tena tsy izy mihitsy tsy izy. Jereo dia nakaprofo be dehibe izy toy ny zavatra mifandray ndraiky. Jerenareo izy oravako ny tempolo izy dia atsango zany tsy mitombona ane zany. Marina teny an'izany Jesosy dia nanontaniana izy ianao mpanjaka marina mpanjaka hitanareo amin'izany mpanjaka io dia ho fatitsika ianao moa zanak'Andriamanitra fandriny zanak'Andriamanitra hitanareo amin'izany blasphemy maka profo ary ampifiteriny amin'ny tombatombana izay tosasahala ary dia tena lasa mena izy ireo tena nasiana ratsika ka itsika hatramin'izay mihinana mamboly donaty misy poizina aza tsotra loatra hoay dia tena ka itsika voatra amin'izay fa ny antony efa tafitoinana io dia matetika no ny fatakarana maizina le fatakarana zay indrina mahatonga Jesosy nivavaka raha vao teo amin'ny hazo fijaliana rehefa tena tao anatin'ny fangirifirina izy rehefa voafatsika teo amin'ny hazo fijaliana rehefa nombony tanandreo ratsy fanahy ny zanaky ny voninahitra dia nananatra ny feon'i Jesosy ka dia niteny raha eo mamelany elony fa tsy fantany izay ataony. Ny teny fanalahidy eo amin'io andinin'io zay natonga azy amelany eloky ny fahavalony dia ilay hoe tsy fantany izay ataony. Ina ny olany Jesosy fahajambana, ina ny ilainy fahiratana. Dia reo ny tompo amin'izany halleluja fahiratana ny ilainy fitarian'ny fanahy masina mazava tsara ositry ny fanahy masina zay ampianatra indray atsika. Dia raina ny tompo amin'izany na dia Jesosy ary ny teny manana zavatra tiako lazaina aminareo tsy zakanareo zany mety atafitoinanareo zany fa raha avy mifanahy ny famarinana. Taonjato maro lasa izay no terena isotro-poizina ity olo-kendry antsoina hoe Sokraty ity. Tsy olona ratsy fanahy zay koriana ny rana ny devoly akory no nitaky ny amonona azy fa olo-pirenena ireo olon'ireo olo-pirenena Gresy tsopo mendrika aja. Tena nihevitra izy ireo mantsy fa tsy mino an'Andriamanitra Sokraty satria ny heviny momba an'Andriamanitra dia tena niadiady lalina loatra ka mihoatra ny hevitra mahazatra nantakatra reto olon'reto. Reto olon'reto dia sahala amin'ny classe D1 ary Sokraty amin'izany dia efa terminal koa rehefa miresaka momba matematika Sokraty tonga dia logaritme exponential ny resahany retsy nefa ray pina ray égal ray ka raha vao teneniny Sokraty hoe moins zay égal x dia zay tena ina zao x io satanika io tsy famarinana io fa ho an'ny olona terminal dia tena misy heviny tokoa izany ka dia takitakan'izany ny hevitra Sokraty momba an'Andriamanitra lalina loatra koa dia nieritreretin'izy ireo fa tena tsy mino an'Andriamanitra Sokraty tsy ara-tsi-panahy fa fahajambanana nafaty an'i Sokraty. Tsy olona ratsy saina korsôly raha nanenjika ny kristianina mpivavaka nanaraka tamin'ny tsipo ny finoana ny Israely izy ary nafana fo tamin'ny fivavahany nanompo an'Andriamanitra izy fa hoy izy tamin'ny tsy fahalalana ary dia nanenjika ny kristianina tsy noho izy tsy nanana itsipo fa noho izy tsy nanana fahazavana. Ny kristianina zay mirotsaka amin'ny fanenjena
manala baraka ny hafa dia tsy olona ratsy fanahy akory. Dia laza aminao io rahalahy, io hafa manenjika manafo toy nanao mandratra, tsy olona ratsy io. Avereny tsy olona ratsy io. Fa ratsy mpitarika, jambo, fa iratana no ilainy. Amena sa tsy amena? Halleluja! Anisan'ny zavatra tena mampitoza indrindra eto ambonin'ny tany, eny na teo anatin'ny fiangonana aza, dia ny fahatsorafo, tsisy fahalalana na fahatakarana. Zay mahatonga ny Baiboly ringana ny oloko noho tsy fahalalany. Amena sa tsy amena? Ny hafanampo, ny fahasarotam-piaro, ny fahatsara-panahy, raha tsy miaraka amin'ny fahiratan-tsainy, avereny amin'ny fahiratan-tsainy, dia anjary hery mivatravatra hitarika ho amin'ny fanombona mamenatra eo amin'ny hazo fijaliana indray ny olona marina. Ny tsara venao atsaka amin'ny tany akavana zay mahazo an'izany zavatra resako zany. Dia raina ny tompo. Raha lasa nabavy amin'ny tompo, mbola betsaka ankehitriny ny mpino, mpitarika, ara-panahy, olo-marina, fombo miaraka amin'ny Kristy eo amin'ny hazo fijaliana, fantsiana, voalefona ny fony, voatazona ny tongony aman-tanany, amin'ny fantsika, voaka isika. Oka izy ireny, oka izao sy anao, hiara iky miaraka amin'ny Jesosy, ka itenera eo, mamelany elo fa tsy fantany zay ataony. Amena sa tsy amena? Tsy fantany zay inony, tsy fantany zay alazainy, tsy fantany zay teneny. Amena sa tsy amena? Alohan'ny vavatsika, safidy ny havana. Manina tsara hoe safidy io. Ny olona mihavana, ny olona tia fihavanana, matsinjo lavitra izy. Amena sa tsy amena? Dia norona ny hoaviny maritsy izy, dia andeha ho any an-danitra izy, dia ho tonga lehibe izy. Halleluja! Satria Jesosy dia miteny eo Mateo 8:15-20, fa rava ny fanjakana rehetra trano, firenena, miady an-trano. Rava, ny olona mijery lavitra, ny olona tia norona ny hoaviny, dia tia fihavanana. Dia raina ny tompo amin'izany. Dia raina ny tompo amin'izany. Eto ve zany olona zany o? Eto ve izy? Dia norona ny hoavinao venao, tokantranonao, fandraranao, ary amin'ny mampitarika tiako mba ho lasa lavitra ny fiangonantsika. Halleluja! Aka ohatra aminao a Napoléon, Hitler, Bonaparte, dia nanangana fanjakana. Nanina tsara hoe tsisy mafimafy amin'izany ve ho. Ny ankizy rehetra eny amin'ny EPP naninona hoe tena tsy ao mihitsy reto ankizy reto. Nanangana fanjakana tamin'ny hery, tamin'inona? Tamin'ny tafika, tamin'inona? Tamin'ny fahefana, tamin'inona? Tamin'ny sandry, tamin'inona? Ary fantatsika tsara tantaran'ny Napoléon Bonaparte, Hitler, fa nahazo nanapaka firenena maro. Nebukadnezara koa toy izany, tamin'ny alalan'ny tafika, fa ity rava ihany ny fanjakan'izy ireny taty aoriana. Fa 2000 taona lasa izay, ilay Jesosy Kristy avy any Nazareta nanangana ny fanjakana tamin'ny alalan'ny fitiavana, fihavanana, nanaiky faty amin'ny hazo fijaliana. Fa mandraky tiany androany, mbola atapitrisany ireo kristiana mpanarady azy, manaiky faty noho ny aminy. Mafimafy le halleluja! Mafimafy le halleluja! Nafana tena famarinana faralarany amazoto no le fonina rahasalama fa nifikitra hatramin'ny farany. Halleluja! Raha mbola tiatsika izy Jesosy mamonjy, manaveriny Jesosy eny amin'ny rahany. Tsy ohatran'izao sary izao, fa le tena vrai, le tena izy, arao Jesosy, arao ny fitiavany, jereo zay nataony. Nanombo ary tena nivarotra, namatika Jodasy. Nanina hoe Jodasy? Namatika.
Risy lahatra amin'izany ve aloha iza namadika an' Jesosy rakizy? Iza namadika an' Jesosy? Iza? Peterako. Iza? Jodasy. Baino kely a. Itsika zao tena Jodasy tsisy foty. Jodasy toara tsy mansary latsany varatra. Raha ianao ngamba an' Jesosy tamin'izany fa io teny aminao a teo amin'ny fisakafoanana dia mbola vita an' Jesosy. Raha ianao ngamba zany ina ny vorivorina eto? CPS asia mialan-tany. Anangon iniditsy avy any Jodasy fanta mihitsy avy any siny iny avy any amin'ny Sinedrio fantany tsara mihitsy miala any fa nampandrosoany dia tia nomeny ny mofo egalina fiainana. Amena sa tsy amena? Amena sa tsy amena? Nomeny any tsara tao aminy. Izy anankiray amin'ireo nosasany Jesosy ny tongony ary izy raha tsy manaiky hosasako ianareo tsy manana ny tsara amiko. Nomeny any tsarany. Rehefa mamela helika ianao dia mizara ny fiainanao amin'ny hafa. Ina le fiainanao? Fanjakan'Andriamanitra Jesosy ao anatinao. Halleluja. Ary tsy vitan'izany dia io izy ny amadika. Ny antony teny tsy tia hanala baraka izy. Avereny tsy tia hanala baraka Jesosy. Tsika dia miezaka manala baraka fa Jesosy tsy izay mihitsy fa tia hamonjy any Jodasy izy. Ary teny tsindromony amasoamaso ianao any izy. Ary izy tsindromony eleva maty ty, le lavarampo ty. Fanoteneniny mora. Ary dia atao vainga ianao izy ataonao dia lasa tokoa ny adala dia tamy avy any. Dia zao no famantarana nataon'ny Jodasy nomeny any ny Sinedriona sy ny lolona mba ahafana manambotra an' Jesosy satria maizina ny andro sy oroako. Zay avereny mafy zay oroako. Orika enjana be zany orika. Dia rehefa tonga tao dia Jesosy efa malala ty le mpamadika ty. Raha ianao zao mba oroan'ilay olana za manorikorika ty fa olona zainy Jesosy risakaiza. Avereny risakaiza. Ianao hoe mba afaka hiteny an'izany amiko? Sa ve afaka hiteny an'izany aminao? Ianao hoe afaka hiteny risakaiza. Mbola nanotory any Jesosy risakaiza. Ty le tsy manjary ty tony le tanàna bony fotopoanjo tony fa zay risakaiza. Iza re mba manana an' Jesosy ao anatiny? Iza ny tena vrai mpanompon'Andriamanitra? Iza ny tena zanak'Andriamanitra? Iza ny tena manana ary voasoratra amin'ny bokin'ny fiainana? Iza no afaka hiteny manana an' Jesosy ao anatiny? Hitafio Jesosy Kristy. Kristy ao anatsika fanantenana voninahitra le hitafio Kristy. Oka Jesosy sy ny fiaina no hita eo aminao. Fitiavana, fahaizana mamela. Halleluja. Tsy famaliana ratsy amin'ny ratsy. Terahina ny tompo amin'izany. Halleluja. Vavakintsika mba fanan'Andriamanitra ny hanazava ny saina sy ny fo mandray izao afatra izao. Fanan'Andriamanitra ny hiasa amin'ny lalany horonan tsara io, soronam-peo io mba hikasika ny fonom-pino rehetra izay miaino izany. Amena sa tsy amena? Amena sa tsy amena? Angavetsika rehetra hitsangana ndaona ilay ireo namako ianao hiaraka isika. Halleluja. Andao tompontsika eto. Inoko fa eto aloha tsisy miady eto. Amena sa tsy amena? Fa tsy fantatro aloha hoe misy mpivady ve sa misy mpianaka fa Andriamanitra ny hitondra fanasitrana. Halleluja. Halleluja. C'est ty fiavanana ao kaiterany tompo izy ao vavaka dia sotona ny fahasoavana izy mba hiasa. C'est ty aho mba ho faikona Jesosy. Ira fafe raika amby folo sy arivo.
fanirina ny sambo tafita finaritra ny ila ny tompo mandrakizay hiaraka loko raisy tanana leo kaikinao a miaraka mivavaka ho ranankitelonareo dia mitambara miaraka mitera na tonga dia mba hiaraka dia nety manao fanatika mateneny mafy hoe manao fanatitra miaraka mitoriny teny mitondra ny afatra manambara ny fafamafaly fa samy tia montsy fanahy Jesosy zany fihavanatsika firaisatsika ho aminy zany samaka nila rak'izay hiaraka nompo satria isakianao hiaraka isika alahelo sy mety horatrapo andao tenentsika mafy oka mba hifamena aisy nareo anerina rehetrarehetra teneny mafy adiovy tsara ny fo ekisika mety oavy anela tombotsika mety ativa ho vita aiza lela lehibe rehetra lamino zavatrehetra matsino la tsisy fetra fatsavonikely hoe ny zava-maneno tsika rehetra namako ianao ina mba fanirinao mba meo toerana ny afy maiza mamela zay avelan'ny tompo ny toerany hafa tsy toeranao any an-danitra ary ny toeranao tsy ho toerany samy men'andriamanitra toeranao ny tsiraray avy amintsika agizy mba ho tonga eo da hifanampy itsika da hifanampy mba azony tsirairay avy amintsika ny toerany ao amray ifampaheresy ifananara raha mbola atao hoe aneo sadatiny tananao andaotsika nomboka hivavaka amin'izao fotoana izao a andaotsika nomboka nitahindra ny fihavanana andaotsika angataka ny fahasoavan'andriamanitra manomboka loana oka mba tena hosifeny zanak'andriamanitra neto sambatra ny mpampiavana fa izy natao ny zanak'andriamanitra andaotsika nombony avinavina andaotsika tsy varina hijery any ratratsika andaotsika amely andaotsika iny alehibeniny famelankelika sy ny fitiavan'andriamanitra naseonao atsika teo zaraitsika izany teo zaraitsika izany doko toetra zay efa nomen'andriamanitra atsika isika ka amela ny eliky ny afo dia mindra fo amin'ny afo sadatiny vavakao sadatiny vavakao azy sadatiny vavakao azy sadatiny vavakao azy afaka hiteny venao
Ataontsika hitanisy eo famelan-kely ka zay meny tompo atsika amin'izao fotoana izao. Tenenao amin'ny fonao rehetra namela ianao ny amin'ny adosoko tanysao daholo voatana zay mety vitanao ny tena ratsy indrindra. Teneno izany tanysao mba tanysao kely ange dia tsapanao fa lehibe ny famirapo sy ny famelan-kely ka nomeny tompo anao. Miarana ely ianao mitraka ianao ananao fahavononana ianao fa izarany zany ka hianatra mindra fo dia tanteraka tahaka ny fatanterany raha ianao zany an-davitra ianao. Elaneliko ianao tena inoko izany Andriamanitra na dia ratsy mindra zaho tsy paly ano afaka teo valohany mpanota izy ametolohan' zay teo zay nisy anay Andriamanitra fa namelaneliko ianao nanila fo aminay tsiraiavy ianao ary tanjony zany sy niatiny amezanao an'izany tompo dia ny mahizarana ian'izany an'izay rehetra mety nanao fatsona taminay. Andriamanitra ampizay ampidina ny fanjakanao etiakany amin'ny alalany fitiavana zay tiany teo n'Andriamanitra Andriamanitra ho ampandroso ny asanao ampandroso ny fanjakanao nataonao fahazavany zao tontolo zao izany nataonao mianatra ny mpanota nataonao hitaky amin'ny samba eny atoka ny firenena rehetra ho tompiana fa izany Andriamanitra tena lazainao fa tokony fantanino izay fa izay no vavady izay no lalana misokatra izay afanay manatanteraka an'izany Andriamanitra makataka aminao izay ary mibebaka amin'ny teny ity fa izay ihany tompo no nanidy ny lalanazy izay ihany nandoto ny lalanazy ampio izay mamelany elokay Andriamanitra anokatra ny lalana izay tompo anamboatra ny lalana sy ny hoavy ny fiangonana tompo ka andeha eo amin'ny fihavanana andeha eo amin'ny